ry malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo manakarivany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha aro avy. Amen. Ivavaka sika misaotranao indray zay raha eo amin'ity andro asabotsy 2 Aogositra 2024 ity, satria afaka manome anay ny teninao zay sy manome izany indray ho an'ny olonao tsirairay avy. Dia atao fitsapanay indray fa mifidy ny anjara tsara zay na mandeha ny teninao ary tsisy analanay amin'izany anjara tsara zay amin'ny fandenesana ny teninao zany. Dia vokatra amin'ny asa tsara rehetra indray zay amin'izao farany herinandro zao ambany fitarian'ny fanana masina. Saotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity 2 Aogositra 2024 ity, dia sabotsy 2 Aogositra 2024 ity dia Petera voalohany toko 5 andininy 7. Petera voalohany toko 5 andininy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Koa ny amin'ny olona zay eo aminareo, izao zay naman'ny olona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa seho koa, dia mananatra azy hoe andraso ny olonan'Andriamanitra zay eo aminareo, mitandrina azy sy antery fa misitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana arena maloto fa mizotom-po zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry, ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo ny sady-poninahitra tsy mety simba ianareo. Masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe eto ry havana le hoe ho fianaran'ny ondry, ho fianaran'ny ondry. Adika amin'ny teny hafa zany dia hoe ho modely halain'ny olona rehetra tahaka, na miteny na miasa. Mpanompo mahatoky tokoa na miteny na miasa, mpanompon'Andriamanitra mahatoky tokoa amin'ny teny na miasa. Ahoana no hatanterahany izany? Manao ny zavatra tsy antery fa amin'ny fitiavana, manao ny zavatra araka an'Andriamanitra satria amin'ny sitrapo, ary hanao ny zavatra rehetra koa amin'ny zotom-panahy. Ary ambony zany rehetrarehetra zany hanavirina ny kolokolona fitiavana arena maloto, fanao ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Fa raha manao izany ianao dia azo sady-boninahitra tsy mety simba, zay ny teny fampanantenana. Koa alao hery ary havana ambara-piavin'ny Kristy eny amin'ny lanitra. Atao fianarana ho an'ny olona rehetra ianao ka tena ho mpanompo Andriamanitra mahatoky, fianarana amin'ny teny, amin'ny asa, mba hanehoana fa mpanompon'Andriamanitra mahatoky ianao amin'ny ataonao rehetra. Atao ny zavatra rehetra amin'ny fitiavana tsy antery, araka an'Andriamanitra, tsy fitiavana arena maloto sy ny kolokolo, fanao zany amin'ny joto tokoa, ary indrindrindrindra atao voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Raha manao izany ianao dia maso teny fampanantenana manao hoe sady-boninahitra tsy mety loha no azonao any am-parany any. Toa amin'izany tokoa anie ny fiainako sy ny fiainanao ambara-piavin'ny Kristy eny amin'ny lanitra, ampahirezy ny fanahy masina ianao hanao zany ho voninahitr'Andriamanitra, indrindrindrindra ho modely amin'ny zavatra rehetra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa nasikasinao taminay teto indray fa tianao zay ho fianarana ho an'ny ondry, fianarana ho an'ny olona manodidina, ho an'ny olona izay hididinay, ampianaro zay zay manatsofina eto miendry zay rehetra tompona anaikitra amin'ny sehatra maro samihafa, tena ho modely tokoa na amin'ny teny na miasa, toy ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky, dia azo lay sady-boninahitra tsy mety loha zay ny fanaparany any. Dia ampahirezy zay tompo ho amin'izany tokoa ny fiainanay, ambara-piavinao eny ambony lanitra, mpanompon'Andriamanitra mahatoky modely amin'ny zavatra rehetra. Dia sitraka ny ary ivavaka hoe anay izay ny an-danitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra, minaniny anina sazo anay mamilany alokay tahaka namelana zay monika taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy
fa manafana amin'n'ratsy manao fanjakana sinery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitonona Jesosy Kristy tombontsika mpiandro olo lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny raha fanekena manak'izay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sikapony ka hiasa ao anatin'ireo zay kasitrahany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azany ny voninahitra manak'izay dia fianarana ho anyondry anareo amin'ny ataonao rehetra na amin'ny tenina amin'ny asa voninahitra Andriamanitra. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanamasina. Amen.